Uvahiny ny fandarana resape androany alina ireo filoam-piangonana roa ny Monseigneur Samuel John Ranarivelo, filohan'ny Eklezia Episkopaly Malagasy sy ny Pasteur Rakoto Endor Modeste, filohan'ny fiangonana Luteriana Malagasy. Ny fisotro ny lalan'ny fampiavanam-pirenena no resana mandritra izay fandarana izay aoriany ny fotoanan'ny vaovao. Izay ny mahakasika ny fampiavanam-pirenena fa mijoro ara-panjakana ankehitriny ny fikambanana komity miaro ny fiainam-bahoaka na ny KMFP. Nandritra ny famorina mpanao gazety Androany Maraina dia nanamafy ny mpikambana ao amin'ity komity ity fa manohana ny dinika ao amin'ny fampiavanana tarihin'ny FFKM. Manohana trano ny dinika ao amin'ny fampiavanam-pirenena izay tarihan'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina malagasy na ny FFKM amin'ny fikambanan'ny KMFP na ny komity miaro ny fiainam-bahoaka, fikambanana izay mifohy indrindra fanatsarana ny asa sosialy eto amin'ny firenena. Nandritra fiantsona mpanao gazety Androany dia nanao antso ity fikambanana ity amin'ny tokony ivelaran'ny dinika amin'ireo sehatra sy fikambanana maro samihafa. Izay efa nandray anjara tamin'ny dinikin'ny FFKM tamin'ny fionana volana aprisy volana May 2024 ary nandray anjara ihany koa tamin'ny farany teo. Azay mahatonga ny ateny hoe tokony sokatra bebe kokoa satria fa fanambarana tamin'ny FFKM ny hoe misokatra ho an'ny rehetra fa raha ny farany teo moa zany dia hitanay fa tsy lalana hafa mihitsy ny zorany hoe nahatonga ny natafiditra tao anatin'io fa tsy nahita fisokoavana zay tamin'izy nahita koa zay namana betraka mifaneraserana fikambanana sy ny rehetrarehetra dia mitovitranga taminay tsy nahita lalana mihitsy fomba hidirina tao anatin'ilay fampiavanana indrindrandrindra tany amin'ny resaka sehatra hoe faritra zany zay mba manantena fa misy olo tenanay koa amin'ireo faritra reny satria aza dimy fa raha n'olona tena voakasiky ny raha-pirenena no sanatria tsy tafiditra anatin'io dia sanatria tsy anan-danjo io dia andamy fotoana eto fotsiny ka mieritreritra efa ray aman-dreny ny FFKM sosikevitra ny anefa zay kory tsy mibaiko tsy mandidy fa olo ray aman-dreny ara-panary mahafantatra ny tokony atao fa sosikevitra ny anay mahasanaka anay indrindrandrindra fahafahany malagasy tsiraray ao anatin'izao fampihavana zao mba tena ho fampihavana kely malagasy tokotra le izy. Manoloana kosa ny toetra raha-pirenena dia manamafy ny avy eo amin'ny KMFP fa miara-diatra any amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izy ireo ary nampahatsay fa ny fanoherana ny fanokana mpanjakana no antom-pisiny ny fikambanana. Ny KMFP dia vondrom-bahoaka ny joro tamin'ny taona 2024 zay nanohatra ary tsy nakasitraka hatramin'ny farana ny fanokana mpanjakana zay natao teto tamin'ny taona 2024 ary niaro hatramin'ny farana ny fitondram-panjakana zay nentina Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana. Ny antony niarovana azy dia tsotra noho ny fampandrosoana sy ny zavatra hita mivaingana teto amin'ny fiainam-pirenena zay noentina. Anisan'ny antom-pisian'ny fampiantsoana mpanao gazety Androany ity ny fananganana ara-panjakana ny fikambanana KMFP ary ny antso amin'ny fahamalona noho ny fisiany andehan'olona mampiasa ny anaran'ity fikambanana ity izy ireo.